Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay nonona ny fampianarana dia manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ho amintsika mandrakariva. Miroso ny dia anara-dian'i Jesosy izany sady izany. Teo nosy ianareo? Izany mihitsy. Hanomboka tsika ary manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka alohan'ny hanomboantsika ny fotoana. Vavaka tsika. Raha tsara indrindra izay any an-danitro. Mbola miantso ny anaranao indray izay amin'ity maraina ity. Raha hianatra sy handinika ny teninao ny amin'ny bokin'ny Apokalipsy izany. Eny tonga eto amin'ny trompetra ny leson'Andriamanitra. Ka mantana indray izay hoe inona indray ary izany no hevitra ity trompetra ity. Raha io, aoka ny fanainao masina hiasa aminay, ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Raha zaza mitondra ny hafa dia fitaovana ihany ary tsy manana fahendrenana fahalalana. Fa ianao ny tompon'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra, ka aoka ny fanainao ny ampiteny ny vavako ka ampafantatra azy tokony ho ambara amin'ny vahoakanao. Dia mitenena raha efa vonikehino izay vahoakanao. Raha eo mifono aminao ihany koa izahay ny amin'ny fahotanay sy ny tsy famendrenay rehetra. Amindrafo aminay Andriamanitro mamela ny elokainy ianao. Koa mangataka aminao izay Kristy io. Aoka ny leranao sofo, anadio sy anasanay hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinanay sy ny tsy famendrenay rehetra. Afao izay mifaly emena izay malaky mahazo anay. Ho ianao Jesosy manambara manao hoe raha ny zanaka raha hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka ampilatananao Kristy no metrahanay ny fahalemena sy ny tsy fahafaterahanay rehetra. Afao izay Jesosy iny amin'izany. Meo fandreseny izay ny fanainao masina. Eny Tompo, manatrehanay fenentana ianao amin'ity an'ity. Kanjakao ny toerana izay misy anay. Aoka ny ho androraonao anay ianao raha amin'ity an'ity. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ihany koa ianao Tompo hiaro ny fitaovana izay ampiasainay sy ny fifandraisanay amin'ireto vahoakanao. Ka hiaro izany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ianao Kristy io ary eo ampilatananao ihany koa no himetrahanay ny tokantranon'ny tsirairay avy. Mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Ka dia aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidina izany rehetra izany. Ilay Satana devoly kosa dia roahana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanaikery sy hanapahefana amin'izao fampianarana izao na amin'ny tokantrano any. Mandidy anao izay ry Satana devoly, miala ianao tsy manaikery tsy manapahefana amin'ny toerana izay ianarana izao teny izao, amin'izao fampianarana izao sy amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasainay. Ninona asanao izay hoentina manakorotana na manakotaba na manakatsakana dia mandidy anao izay ry Satana devoly, miala ianao tsy manaikery tsy manapahefana eto. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy ianao, miala Satana, miala ny asany rehetra, tsy manaikery tsy manapahefana amin'ny fampianarana, tsy manaikery tsy manapahefana any tokantrano any. Ary ninona asa efa nalefanao anakorotana fampianarana dia levonina izany noho ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy tsy manaikery tsy manapahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny raha zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy tsy manaikery tsy manapahefana ary tsy manana anjara amin'izao fampianarana izao sy amin'ny tokantrano sy amin'ny tsirairay avy izany tokantrano any. Dia raha ianao Andriamanitra ray ka lazay ny anaranao mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia mitenena raha efa vonikehino izay vahoakanao. Mamindra fo koa amin'izay marary Jesosy io. Aoka ny ilay diakapaka taminao, ilay fanasitrany ny aretina rehetra, hanasitrana ny tsy salama rehetra. Dia ho sitrana izy noho ny fitaraina ny Tompo izay mitaraina aminao andro aman'alina. Fa ny teninao dia manambara manao hoe movy ny zanako sy ny asan'ny tanako izay mitarainaka amiko andro aman'alina. Tsy haino any an-danitra any, hiaino tokoa ho ianao. Ko mangataka aminao izay raha io. Aoka ry ilay diakapaka tamin'i Kristy hanasitrananao ireo mitaraina ka hamindra fona ianao. Ka aoka noho ny amin'ny diakapaka taminao Jesosy dia ho sitrana ny tsy salama rehetra. Halleluia. Dia anaran'i Jesosy. Amen. Sorantsika ny Tompo afaka ny fampivavaka isika izany.
nylesitsika tamin'ny farany iny a dia mbola teo amin'le resaka le hoe le vavaky ny olona masina zany a zay tonga teo ampelantanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay fisoronana nataon'ity anjely ity zany a manao asana pretra izany. Dia io moa ny zavatra nresantsika farany hoe le altara fandoroana didika azomanitra eo anolohan'ny efitra masina indrindra zany dia zao hoe nalain'le anjely zany izy io tamin'ny vilia dia nasiana vainafo. Hitanareo inona moa le fakana azy iny zany fa zay iny lazany azy io dia vilia fa raha mandehantsika any amin'ny fiangonana katolika dia hitantsika tsara amin'ny fiangonana katolika izy io. Zareo tsara fa misy an'iny rehefa tonga misy fotoana ao anatin'ny vavaka dia misy ohatran'ny fatapera zay tsy haiko ahoana filazana iny zany amin'ny teny frantsay izy encensoir ny ilazany anazy. Dia misy rojo miaraka aminazy dia misy vainafo ao anatin'iny dia rehefa avy eo asiana emboka manitra zany iny dia iny emboka manitra iny alain'le pretra ry aloha ry fiangonana katolika dia afafiny eo aloha. Rehefa avy eo afafiny akavanana dia afafiny akavia. Dia rehefa avy eo mitodika any amin'ny hôtely izy dia afafiny any amin'ny hôtely koa le izy. Dia iny mihitsy zany iny zavatra ataon'ny katolika iny zany fa iny zavatra le ataon'ny pretra amin'ny katolika iny zany iny le zavatra resahana eto zany izy io. Ka iny zany no satria misy an'le altara fandoroana didika azomanitra zany eo amin'le efitra masina eo alohan'le efitra masina indrindra manoloana le efitra lamba zany dia alaina izy iny zany dia atao anatin'le vilia ozy izy a zay nasiana vainafo sy didika azomanitra dia ny vilia iny le zavatra le encensoir iny zany dia nalaina dia noentina namaky ny efitra lamba nakao amin'ny efitra masina indrindra izany. Ka rehefa mitondra an'iny izy zany dia inona zavatra nataony rehefa avy eo izy natsipiny tamin'ny tany ilay izy dia naneno zany ny zavatra io rehefa atsipika izy io araka ny fomba taloha izy io zany ao amin'ny misy écrit zany hoe soratra zany tamida zany amin'ny resaka écrit soratra jiosy zany izy io dia hoe rehefa manao an'io izy ny mpisorona ka manipy an'iny zany eo amin'ny efitra masina indrindra dia eno hatrany ivelany ny fanenony vilia iny zany rehefa maneno satria ny olona rehefa miandro ivelany hoe dia mangina izy miandro ilay fitsaran'Andriamanitra zany. Ka ny fanenon'in'ilay vilia iny zany zay natsipy teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra satria ny setroka iny zany miakatra eo ambonin'ny fanaovam-panavotana dia eo amin'le fanatrehan'Andriamanitra amin'le androraona zany ao amin'le efitra masina indrindra. Ka rehefa atsipiny zany iny natsipin'le ohatran'le ato amin'ny apokalipsy verenantsika kelingely izy mba ahafahantsika mahazo an'le izy zany apokalipsy toko fa 8 dia ny andininy fa 5 apokalipsy toko fa 8 dia ny andininy fa 5 dia ao nozy izy. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika azomanitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara ka nanipy izany tamin'ny tany dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra ary horohorontany. Nanipy azy tamin'ny tany ozy izy dia nisy kotrokorana sy elatra ary horohorontany dia faneniny io zany rehefa le atsipy amin'ny tany io dia eno hatrany velany ny faneniny io zavatra io zany. Dia ny zavatra nisy eto zao dia inona nefa nyhevitra zay nyhevitra an'izay dia zao hoe maneo zany zay zavatra zay ilay trompetra ihany koa zay ho tsofina amin'ny mponina ambonin'ny tany ny amin'ilay famaliana zany ny antson'ireo olona masina zay nitaraina tamin'Andriamanitra ny amin'ny fampahoriana zay natao taminy. Satria ny zavatra hitantsika eto zany satria hoe ny vavaka ny olona masina no nentina teo amin'ilay teo anatrehan'Andriamanitra dia eno zay fitarainan'ny olona masina zay zany dia ny famalianan'izay vavaka zay no hitsofana le trompetra kehitriny zany. Zay zany le zavatra nresantsika farany iny zany dia arak'le tenitsika hoe ny trompetra mamaly an'ilay tombo-kase satria tany amin'ny tombo-kase inona ny zavatra hitantsika tany le fitarainan'ny olona masina izay novonoana no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy nitaraina teo ambanin'ny altara nanao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao
mirahanay miponina amboniny tany de eto zany mamaly am'izay zany satria eo leny sy elatra sy kotrokorana de maneho le feon'Andriamanitra zany io amaly misy famaliana zany io mitsofina zany le trompetra am'izay eto zany hoe le famaliana mamaly ny fampijaliana zay natao tamin'ireo olona masina izany ka le fifandraisan'le hoe trompetra mamindra antsika amin'ny zavatra hitantsika ny fifandraisan'ilay trompetra sy le vavaka zany de mametraka atsika amin'ny fety jiosy anankiray ino no fety jiosy io de le fetin'ny trompetra zany satria ao anatin'ny fetin'ny trompetra io mandritra n'le afilona de zao hoe manomana an'le fetin'ny fanaovam-panavotana zany manomana an'io zany le fitsofana ny trompetra satria eo le famalian'Andriamanitra ao anatin'izay fitsofana ny trompetra zay nefa ny inona ny zavatra hita ao anatin'izay misy fiomanana zany eo satria hitsara Andriamanitra misy fiantsoana fibebahana ao misy fanadiovana tena ao satria hitsara Andriamanitra zany hoe raha ho tsofina ihany koa zany ty trompetra ty de zao hita ao anatin'io fitrofana ny trompetra de efa hita sara de efa misy famaliana ampahany zany ao anatin'io fa mbola tsy tena fa mbola tsy le tena fitsarana faran'izay ho ataon'Andriamanitra ao anatin'izay famaliana ampahany zay nefa miantso any koa Andriamanitra hoe ho avy ny fitsarako fa nahoany ianareo tsy bebaka ianareo aiza ny toerana misy ianareo sao de mbola variana gauche variana droite eo variana mbola miazakazaka amin'ny fiainana fa matotsofina ny trompetra zany de ndika zao hoe efa hifarana ny tantaran'izao zavatra rehetra hitantsika zao zany fa isy le famalian'Andriamanitra de zay ny zavatra nresahantsika de inona nefa ny zavatra hita ao anatintsika an'le hoe inona ny zavatra asehon'le hoe fetin'le trompetra ny zavatra asehon'le fetin'le trompetra de zao zavatra ao anatin'izay zany de zao hoe misy fanantenana zany ao anatin'izay ary misy fitsarana ao anatin'izay fanantenana fahoana Andriamanitra ho avy Andriamanitra satria amin'ny fiavian'Andriamanitra no avy le fitsarana fanantenan'ny olona masina zany io hoe ho avy Andriamanitra faharoa manaraka amin'izay ho avy any koa ny fitsarana ho amponina ambonin'ny tany de anjarantsika hoe zany toerana misy atsika zany amin'izay zavatra zay fa ny zavatra anankiray de zao hoe fiantsoana fibebahana io satria mbola tsy tena tonga le loza fa mbola apahany ny tonga no hitantsika eo no mahatonga an'izay hoe apahany zay satria hitantsika tao anatin'ilay apokalipsy le izy rehefa tsofina le trompetra de ahoana ozy izy eo amin'le toko fahavalo andin'ny 7 nyresahany tsara teo le izy nivakity andin'ny 7 de nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teny vonin'ny lanitra ao zay nanao tamin'ny feo mahery hoe loza 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 ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisa any trompetra sy ny anjely telo zay fehitritsoka zany hoe ny am'le fitsofana ny trompetra zany de loza manambara loza zany le trompetra misy loza ho avy zany de manambara izy ary efa misy efa loza io fa misy apahany tonga satria rehefa mamaky an'ny trompetra itsika de ny zavatra hitantsika ao anatin'io de ozy izy ray apatelo nozy izy zany hoe un tiers ozy izy zany hoe fa misy tonga zany le loza zany hoe fa misy apahany zany zay mahatonga izy loza 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 ny am'ireo trompetra zay mbola olo tsofina ho amponina ambonin'ny tany ozy izy zany hoe manambara loza zany izy kanefa ihany koa fiantsoana fibebahana le izy hoe ho avy ny loza reto fa mibeba ianareo fa zao mivavaky ny olona masina zany de eno amin'ny fitarainan'izy ireo zany ka io moa zavatra andresantsika teto hoe raha eno ary nivavaky ny olona masina mbola hojerentsika koa zany zay hoe iza koa moa zany olona masina io de mametraka fanontaniana amintsika koa manao hoe nivavatsika koa ve mba eno rehefa tonga any an-danitra mba eno any an-danitra ve nivavatsika sa nivavatsika tsy mihoatra ny plafona de io nresantsika teto hoe maninona moa ny fivavaka no tsy eno satria ny olombelona de maninona mirosaina ny olombelona zany inona le mirosaina izy mbola sady maka mamy amin'izao tontolo zao izy no te ho azony koa ny lanitra
dia nefa Andriamanitra zany tena halan'Andriamanitra zany zavatra zany. Ny vakitsika teto jerentsika verenentsika kely leo amin'ny Jakoba toko 4 andininy 7 sy ny 4. Jakoba toko 4 dia ny andininy 7 sy ny 4. Efa vakitsika efa nresantsika lava teto efa tsy verenantsika intsony fa io fotsiny ny tiako raisina le andininy 7 sy 4. Mamerina le zavatra hitantsika zany. Jakoba toko 4 ny andininy 7 sy ny 4. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho lanenareo amin'ny filanareo. Nahoana tsika tsy mahazo valimbavaka satria diso fangataka. Ao ny sasany mitady arena. Ao ny sasany izay zavatra mba irina nohatra za ma te hanambady za tsy manambady dia izay ny angatahana. Fa tsisy fibebahana mihitsy. Tsisy io tena fiveren'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Zany mivavaka amin'Andriamanitra zany angeka. Ahoana moa filazana azy teo hoe omenao an'Andriamanitra daholo ny mombanao rehetra. Se soumettre zany ianao manetry tena ianao. Tena mpanao tsy mahasoa Andriamanitra. Vonina anao ny sitraponao mamindraha fo amiko. Na dia mbola manana fahalemena ianao satria tsy tanteraka dia vonina ianao zany miala amin'izay. Izay olona zay ny tedavin'Andriamanitra zay. Andriamanitra tsy hoe mitady olona tanteraka fa le olona vonina zay ny zavatra tedavina zay. Dia izy no mahatanteraka anao fa tsy ianao no mahatanteraka anao. Toizany le izy andininy 4. Ahoana izy izy? Ry mpisitaka mijangajanga tsy fantarareo va fa fandrafian'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ry mpisitaka mpijangajanga hozy izy. Tsy fantarareo va fa fandrafian'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Tian'izao tontolo izao ianao mandrafy an'Andriamanitra ianao zany. Mankahala an'Andriamanitra ianao zany. Koa na iza teo sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Raha teo naman'izao tontolo izao zany ianao dia fahavalon'Andriamanitra ianao zany. Dia ahoana? Toizany eo moa izy rehefa teo izy aza mirosaina. Na ianao an'Andriamanitra na ianao an'izao tontolo izao. Fa tsy mety miaraka zany ireo. Io nge le tenenin' Jesosy hoe na ianao an'Andriamanitra na ianao an'ny mamony le arena. Tsy mety izay fiarahana zay zany, tsy mety izay zavatra zay zany. Izay zany mivavaka angatahana, mivavaka enon'Andriamanitra zany dia zao hoe ny olona izay mivavaka aminy amin'ny fanahy ny fahamarinana fa Andriamanitra dia fanao izy. Zany hoe ny fonao manontolo no atolotra an'Andriamanitra zany. Vonona ianao ny ala amin'ny tsy fahamendrenao sy ny tsy fahatanteranao. Izay ny zavatra angatahana. Fa raha mbola misy faharatsiana nataonao ianao miantso an'Andriamanitra nefa ao anatinao mbola hoe mbola andeha hijangajanga kely raha-pitsy fa programme ny semaine anao. Anao an'izao, anao an'izao, anao an'izao. Anga Andriamanitra verinao fa tsy fantatra. Andriamanitra ke mamantatra ny fosiny voa e. Fantany daholo ny mombanao, tsisy miafina anao, na tsy miteny ary ianao dia fantany ny ao an-tsainao, fantany ny fikasanao, fantany ny fanirianao. Na hiafina ary ianao fantatra Andriamanitra zany. Aiza ny toerana misy anao izay tsy ahitan'Andriamanitra anao? Hitan'Andriamanitra avokoa no misy anao rehetra. Dia izay mikasika an'iny zany fa hoe ny olona izay mivavaka amin'Andriamanitra zany ka mangataka amin'Andriamanitra valimbavaka kanefa tsy mahazo dia ohatran'ny olona diso numéro telefonina ihany zany. Ianao nge mitape miantso olona ianao ohatrany hoe hitady any atao hoe Madame Julie ohatrany zany no antsonao zany. Madame Julie. Dia numéro any ohatrany zany mefara amin'ny 533. Dia ny antso ianao 530 no antsonao. Tena maly ny olona tao. Dia Madame Julie dia izy zany tsy Madame Julie. Madame Julie mihitsy ianao. Tsy Madame Julie no azonao rehefa diso numéro telefonina anao. Rehefa tena ao tsara le numéro ilo hoe amin'ny fanahy sy ny fahamarinana miaino Andriamanitra. Dia izay ny tenenina aty amin'ny Jeremia 7:30. Jeremia 7:30 dia ny andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 7:30 dia ny andininy 7.
antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Antsoy aho dia hovaliako ianao. Andriamanitra zany rehefa tady an'Andriamanitra ianao atsoy izy atsoy ohatran'ny ianao miantso zany. Ao no ny hainoana ianao raha tsy miantso ianao. Ary raha miantso koa ianao dia izay amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra ozy izy dia olona mitady olona mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa Andriamanitra dia fanahy ozy izy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mino zany ianao fa Andriamanitra dia fanahy. Mino ianao fa ny fanan'Andriamanitra no miasa ao anatinao ihany koa mampifandrainao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay asandratrao. Satria ny fanahy masina no mifona amin'ny fifitaranana tsy azo tononona fa na izay ho lazain'ny vavanao azy tsy fantatrao. Dia mivavaka ianao dia rehefa manatona an'Andriamanitra ianao dia araka ny resahantsika. Ohatran'ilay fariseho sy ohatran'ilay mpamory hetra sy fariseho izay mivavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Ny anankiray vao niala tany an-trano teny efa torotoro fo izy. Tena niaika hoe meloka ny amin'ny tsy faratsiny. Vao niaika tany an-trano izy alohan'ny tongavany tany amin'ny tempoly efa namindra fo azy Andriamanitra. Fa ny anankiray dia nanamary tena, za dia mavita manao fafolo-karena, za dia mavita mifadianina, za dia navita manao an'izao, za dia tsy mba tahaka izy mpanota hita. Satria inona ny zavatra nataony? Ny tenin'ny zavatra marina nataony izy, ny tenin'ny asa soa nataony izy. Zany hoe ny zavatra nieritreretiny dia izao hamarinina amin'ny asa izy fa tsy hamarinina amin'ny finoana. Karaha zany no entinao anatrehan'Andriamanitra, tsy mamindra folonao Andriamanitra. Fa izay manetry tena no asandratra ary izay manandra tena no ahetry. Nanandra tena ty fariseho ty dia nahetsitr'Andriamanitra izy. Fa raha manetry tena ianao dia asandratr'Andriamanitra tahaka an'ilay mpamory hetra. Nanetry tena izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tempoly tsy sananatona akory izy fa ery akaiky ny varavarana ery izy ny mifona miankohaka mandoalina. Andriamanitra efa namindra fo azy. Izany ny olona tediavin'Andriamanitra zany. Anisan'izany ve ianao? Raha anisan'izany ianao dia miaino Andriamanitra any an-danitra any. Tsy anisan'izany ianao tsisy valim-bavaka ho azonao zany na ny kely azy. Ary rehefa mivavaka ihany koa tsika dia inona zavatra anankiray? Rehefa mivavaka dia izao tsy hoe mivavaka ianao dia Andriamanitra zao miantso an'Andriamanitra ianao mitarainao dia vita ny vavaka. Dia amenina dia vita dia lasa. Fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra zany inge ohatran'ny hoe miresaka aman'olona. Ohatran'ny hoe rehefa miresaka amin'ny telefônina ianao dia miteny ianao, allô madame Julie, patati patata wa dia rakrôsenao tsy mihaino izay zavatra tenenina ianao. Inona ny antsoinao azy zany? Taraina fotsiny ianao dia nirakrôsenao zany ilay izy. Fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao mivavaka ianao, vita zay dia manao ahoana? Mihaino ny tenin'Andriamanitra zay zany ianao. Ka amin'ny alalan'iny ianono ny tenin'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny fampianarana. Zay mila mihaino ny tenin'Andriamanitra zany tsika. Rehefa mivavaka tsika dia zay mahatonga hoe raha mivavaka ianao zany androany, ohatran'ny hoe mivavaka ianao tamin'ny maraina, vita vavaka nataonao zay dia mandinika ny tenin'Andriamanitra indray. Inona ny tian'Andriamanitra ho ambara amiko indray amin'ity anio ity? Dia miteny aminao Andriamanitra. Dia iny hery omeny ny tenin'Andriamanitra iny hoentinao amin'iny andro andehananao anio iny. Dia hitanao tsara fa misy efeny be izay zavatra zay. Mitondra fanovana ao anatinao zay amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra izay miaso anatinao. Fa raha mivavaka fotsiny ianao dia ny ataony reraka fotsiny ianao mitaraina nefa ianao tsy mihaino. Misy olona ihany koa dia manao ohatr'izany dia mitaraina izy. Za dia izao, za dia izao, za dia izao, za dia izao. Dia rehefa avy eo amin'izay ianao miteny ianao, manoro hevitra ianao, zao nga izy mihaino anao. Dia ohatr'izany ihany koa raha miteny aminao Andriamanitra, betsaka ny zavatra mety tsy hainontsika eo. Ohatrany mafimafy le teny, mety sarosarahana, manitikitika ny hoe dia ahoana zany zao tsy afaka manao an'ity zavatra ity tsony ahy zany. Manetry teny ianao dia arao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Miteny Andriamanitra dia arao izay. Satria mivavaka dia firesahana amin'Andriamanitra, fianonana Andriamanitra ihany koa. Ohatra miresaka aman'olona zany.
dia eto zany zavatra hitantsika miverina amin'ny lesontsika hoe alohan'ny nitsofana ny trompetra fito zany dia zao hoe voarain'Andriamanitra ny vavaka reto olona masina ireto izay nitaraina taminy tonga teo anatrehany izay no nainoantsika an'ilay feo sy kotrokorana sy tselatra nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia io maneho an'ilay trompetra tsofina amin'izay zany tsofina satria maneho an'ilay fitsaran'Andriamanitra. Iza no majanona eo anatrehany tonga zany hitsara Andriamanitra zay no fitsofana ilay trompetra mitsoka ilay trompetra hoe ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Dia miresaka tsika teo hoe nivavaka ilay olona masina izay tonga teo anatrehan'Andriamanitra ka eo ihany koa mantsy misy ataontsika ohatrany hoe tsy haiko na nuance ve ny azo ilazana an'izany ohatrany hoe fahadisoana izay raisin'ny olona zany fa raha vao miresaka ianao hoe olona masina satria hoe nivavaka ny olona masina ny tonga anatrehan'Andriamanitra dia inona ny tonga voalohany ao an-tsaintsika? Ry olona masina amin'ny calendrier ireo ny ao an-tsaintsika. Masinda Auguste, Masimbavy Mathilde, Masinda Jean-Claude, Masinda Bertrand, Masinda Robert, Masimbavy Cécile, Masimbavy Catherine. Reny katolika no manao an'ireny hoe masimbavy masinda. Fa tsy le masina ao anaty tsy le olona masina voalaza amin'ny soratra masina reny lazain'ny Eglizy ireny. Tsy le olona masina fa inona ny olona masina ao anatiny? Inona ny atao hoe olona masina? Fantatsika ve ny atao hoe olona masina? Dia ireo izay manara-dian'i Kristy, ireo ilay antsoina hoe sisa. Ireo ilay zanak'Andriamanitra. Ireo izay noenjehana sy novonoana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Ireo ilay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy nanana ny finoana an'i Jesosy. Ireo ny antsoina hoe olona masina, ireo ilay sisa. Jerena inona ilay ato amin'ny Apokalipsy 4:12 miresaka ilay sisa izy. 4:12 dia ny 9:12. Apokalipsy 4:12 dia lazainy eo le olona masina. Iza zany le olona masina eto resahana 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina. Miresaka olona masina zany iza ary le olona masina. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy. Iza zany ny atao hoe olona masina? Ny atao hoe olona masina zany dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoana an'i Jesosy. Fa tsy hoe izay lazain'ny Eglizy hoe masimbavy ihany. Manam-basimbafy zao, masimbavy zao, na masinda zao. Raha ianao zany, ianao izay mihaino zao. Mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao sy mitana ny finoana an'i Jesosy, manaraka izany ianao, olona masina zany ianao. Izay ny atao hoe olona masina. Ireo izay novonoana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy, ireo no nitaraina aminy. Teo ambanin'ny alitara, ny vavaka ireo no eno teo anatrehan'Andriamanitra. Ireo ny antsoina hoe olona masina. Izay ny definition'ny olona masina atao anatin'ny Baiboly, fa tsy lazalazaina hoe masimbavy ihany na masinda ihany. Dia tsy vitan'izany fa hoe azo ivavahana onga ihany koa izy ireo hoentina amin'izy ireo dia mivavaka amin'ny masinda Auguste satria masinda Auguste izy ny lehiben'ny ohatra ho azy zany. Fa zay mantsy ny andraisany izy ny lehiben'ny mpamokatra voaloboka ohatrany. Dia mba voatany tanim-boaloboko dia masinda Auguste ny vavako hoe masinda Auguste mba tahio ny tanim-boaloboko. So dia tezitra aminah nareo fa misy angizany zavatra zany. Zany ary mbola tsisy dikany amin'ny zavatra izay henoko sy hitako aty ampitan-dranomasina any Madagasikara ny tsy fantatro. Hoentinao am-piangonana ny biby rehetra, ny alika, ny kisoa, ny gana, ny akoho. Mba ho tahiny masindaranina satria fetin'ilay izy amin'ny fotoana io dia rehefa tonga izay fotoana izay hoentinao am-piangonana daholo ny biby rehetra mba ho tahiny amin'izay satria izy ny izay moa filazan'ny zareo le saint patron des animaux
ohatran'izay zany de hoentina oraolona de mangataka masindahanina taio oraolona misy an'izany le ato fanampitsika raha misy an'izany ato mba manaraka koa mba hoetiko ny mba hoetiko ny ara misy ato fa tsisy ato aza menareo fa zany le izy fa tsisy eo toizantsika ny lesona zay ny atao olona masina zany zay mitandrina ny didan'Andriamanitra sy manana ny finoana an' Jesosy. Ilay anjely zany izay nandory le didikazo manitra teo amin'ny alitara sy nitondra le lovia volamena nisy ilay vanafo de maneho an' Jesosy Kristy zany io anjely io maneho an' Jesosy Kristy izay taorian'ny nidirany tamin'ny voninahiny satria rehefa nitsofoka tao amin'ny voninahiny Kristy de inona ny zavatra ataony any an-danitra any ny zavatra ataon'ny Kristy any an-danitra de miintercede ho atsika ny ataon'i Jesosy izany hoe izy zany no mpanalalana atsika amin'Andriamanitra izy no mitondra fivavakatsika eo anatren'Andriamanitra izy no mpisorona be eo anatren'Andriamanitra eo miseza fiandrin'Andriamanitra izy le namaky ny efitra lamba tamin'ny alalan'ny rany indre mandeha monja maneho an' Jesosy Kristy zany ilay mpisorona be eo anatren'Andriamanitra mitondra fivavatsika eo anatren'Andriamanitra de zay moa zany ny zavatra andresantsika teo hoe ilay lovia volamena zay nentina teo amin'ny efitra masina indrindra de maninona zany io maneho ihany koa fiantsoana fibebahana zany izy io hoe ho avy le fitsaran'Andriamanitra fa mila mibebaka zany tsika de eto ary zany tsika de hijery am'izay zany tsika hoe jery kely tsika ty amin'ny jery kely tsika ty amin'ny joela inona zavatra resahany ato fa misy sary aseho notre zao ato amin'ny joela satria eo mantsy le hoe fifandraisan'le trompetra sy fifandraisan'le lovia nisy le vainafo zany de inona ny ifandraisan'izay satria ny zavatra andresantsika teo de hoe mifandray amin'le resaka hoe fitsaran'Andriamanitra le izy de hoe eny ny fitarainan'ny olona masina de namala Andriamanitra hoe ho avy ny fitsarana tsofina ny trompetra zany de zay koa ny zavatra tenenina ty amin'ny joela ty jereo tsara ty amin'ny joela izy de miteny an'izay zavatra zay joela toko faharoa de ny andininy 12 sy ny 17 joela toko faharoa andoniny 17 andininy 12 ka hatramin'ny 17 de ahoana no sisy koa na de ankehitriny ary aza hoy Jehova satria eo le zavatra andresantsika teo hoe fiantsoana fibebahana ihany koa le izy de zao ny zavatra teneniny ato koa na de ankehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo no tsiarotsiaro fa aza ny fitafianareo ary miverena ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza satria le fitsofana ny trompetra de maneho loza ny fitsofana ny trompetra de toy izany le vaky teny fandrao mba hanenina ihany izy ka amela fitahiana ao ariny dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehova Andriamanitrareo tsy ho feozona ny anjomara ozy izy ahoana tsy ho feozona ny anjomara io le fitsofana ny trompetra tsofo ny trompetra ozy izy tsofo ny trompetra zany hoe le trompetra zany fiantsoana fibebahana ihany koa le trompetra tsy ho feozona ny anjomara ka manamasina ny fifadikanana miantso fivoriana masina angony ny vahoaka manamasina fiangonana voriony lolona angony ny ankizy madinika mba mizaza amin'olo aoka ny mpapakatra hiala ao amin'ny efitranony ary aoka ny ampakary ny hiala ao amin'ny efitrano fandriny eo anelanelany lavarangana fidirana sy ny alitara no aoka itao manin'ny mpisorona mametraka toerana aizy io eo amin'le alitara fandorona didikazo manitra ny resahana eto tsofo ny andromara ozy izy miantso fibebahana izy de tsofo ny anjomara ozy izy mana masina ny fifadikanana angony ny vahoaka mana masina fiangonana ny ankizy madinika ny ampakarina sy ny mpapakatra
aoka ozy izy ialo amin'ny efitranony aoka izy ialo amin'ny trano fandriana de hoaiza izy zany aoka izy andeha hoaiza any amin'ny tempoly hitaraina amin'Andriamanitra eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny altara no aoka itomaniny mpisorona mpanao mpanompo-pivavahana ho an'i Jehova ka hanao hoe iantrao ny olonao Jehova o ary aza velo ho latsa ny lovanao ka ho tapahany jentilisa fa nahoana no ataony amin'ny firenena hoe aiza izay Andriamanina dia inona ny zavatra teto zany dia zao aoka hiantra amin'Andriamanitra ny mpisorona ozy izy eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny altara no aoka itomaniny mpisorona mpanao fanompo-pivavahana ho an'i Jehova ka hanao hoe niantrao ny olonao Jehova ka aza velo latsa ny vahoakanao fiantrana zany le fitsofana ny anjomara zany dia maneho inona maneho an'le fibebahana fivenenana amin'Andriamanitra aoka zany tsika tsy ho varim-bariana mipapakatra na no ampakarina aza dia teneny mihitsy aza mbola variana amin'izany ianareo fa ny an'Andriamanitra voalohany aloha ndana mizakazaka makany amin'ny tempoly mialao amin'ny efitranonao mialao amin'ny toerana fandrianao eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny altara nao ka itomaniny mpisorona mitaraina amin'Andriamanitra ny zaza madinika ny zaza madinika ozy izy ny loholona ozy izy ny fiangonana ozy izy mana masina andro fibebahana ozy izy andro fifadikanina aizitsika amin'izany zavatra zany tonga ny loza fiantsoana fibebahana zany ny zavatra horesahana eto ka inona ny fiantsony amin'izay dia ny zavatra teneniny dia zao hoe ka hanao hoe iantrao ny olonao Jehova o iantrao ny olonao Jehova zany hoe mangataka famindram-posy iantrao aoka ny loza tsy ahazo anay satria ho avy le loza zany ka le fitsofana ny trompetra zany dia zao mialoha an'ilay grand jugement de Dieu na hoe le fitsaran'Andriamanitra zany zay ho avy aoriana misy fitsarana zay tsy ho zakazakaina ho avy aoriana io ary amin'ny fitsofana ny trompetra dia zao efa misy ampahany sady izy efa eo satria hoe loza ny amin'ny fitsofana ny trompetra ary rehefa any amin'ny trompetra fafito any ary izy efa ndresantsika teto dia ireo mponina ambony tany mitaraina ny amin'ny loza izay efa nitsofona ka eo zany le zavatra anankiray hoe le fitsofana ny trompetra dia mialoha le fitsarana farany izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny mponina amboniny tany le fetin'ny trompetra zany satria le vavaka ny olona masina teo miaraka amin'le fitrofana ny trompetra dia maneho amin'ilay fetin'ny trompetra satria amin'le fetin'ny trompetra dia manomana an'le fetin'ny fanaovam-panavotana amin'ny jiosy izy dia hoe grand kipour ny ilazany anazy dia amin'io fetin'ny trompetra io mandritra ny 10 andro zany dia zao mibebaka zany ianao mivavaka amin'Andriamanitra miomana zany ianao satria hitsara Andriamanitra ka raha tsy vita fiomana ianao tsy vita fibebahana ianao dia inona ny miandry ianao zany ny fitsaran'Andriamanitra ny mianjy ianao dia moa ny zavatra nresantsika teo hoe ireo tombo-kase zany zao ny tombo-kase dia napetraka tao aorianan'inona napetraka tao aorianan'ny Jesosy tonga teo amin'ny voninahiny ary le Jesosy tonga teo amin'ny voninahiny dia mametraka le inona mametraka le fetin'ny Pentecoste ny trompetra indray dia zao mialoha an'ilay fitsaran'Andriamanitra le jugement io le hoe fanaovam-panavotana ka ilay trompetra dia maneho an'ilay fetin'ny trompetra zany zay zany famitinana ny zavatra zay nijerentsika hiditra ary zany tsika zao ny amin'ny trompetra fito izany inona indray ny zavatra resahana amin'ity trompetra fito itya izany da tsika zany rehefa hiditra amin'io dia tsy maintsy hovakiana hoe inona indray no
resahana amin'io zany de alohan'ny idirantsika azy aloha zany de mamerina kely zany zavatra resahako eto ny trompetra fito zany reo raha tsofina ny trompetra satria hitantsika teo izy tany amin'ny joela hoe fiantsona fibebahana ny amin'ny hoe loza ho avy zany ka ny trompetra zany le trompetra zay ho tsofina zany de zao hoe manomana ny vahoakan'Andriamanitra zany hoe signal donné zany le izy zany hoe ohatrany ahoana tsy haiko hoe milaza anazy amin'ny teny gasy hoe ohatra zao hoe misy cyclone ho avy any Madagasikara nisy zao tonga farany teo le hoe Freddy tonga tany hoe hiditra ny faritra Madagasikara iny nandalo tany La Réunion koa izy de nahery be mihitsy izy tany an-dranomasina le Freddy tsy haiko natratratrany amin'ny 320 km/h tany ny rivotra hoentiny zany 320 km/h le rivotra hoentiny ny puissance an'le rivotra zany 320 km/h fa ny vitesiny anefany kely de kely 20 km/h angamba ny vitesiny zany hoe ny fandrosoany zany 20 km/h de hoe hiditra ny La Réunion izy de tsy tafiditra ndray fa nahazo sisiny taty zany fa eny kely any le izy rehefa avy eo hiditra ny Madagasikara le izy natahotra ny olona hoe ho avy lozanga izy zany 320 km/h zany fa alohan'ny fiavian'le Freddy de ny zavatra rehetra tsy haiko hoe nanahoana ny tamin'ny Madagasikara fa ny vaovao tao La Réunion ny hitako de efa nanomana namoaka ny préfet tao La Réunion nanao hoe ho avy le cyclone amin'ny tsy haiko efa ataontsika hoe 420 aloha zany izy de efa nanomana ny vahoaka de ny fanomanana nataony mbola naveriny hatramin'ny apitsy maraina de niteny izy manomboka amin'ny 2 ora ozy izy de zao 2 ora tolakandro de tsy misy olona mahazo mandeha tsony eny amin'ny plage tsy misy olona mahazo mandeha tsony eny amin'ny plage nefa le izy zany mety hoe hiditra any amin'ny enina riva any fa am'roa de efa midiny plage tsy azo andehanana tsony tsy misy olona mahazo mivoaka ihany koa ny belomo tsy maintsy misy foana de efa nanomboka nanamafy ny tranony daholo ny olona zay nanana bateau de efa nampiakarina ny sambo rehetra satria tratra ny tompan'ny onja iny de potika ny sambo napakatra ny sambony daholo nampidirina garaziny ny akabeazany sy ny karazany zany hoe na en'le antso zany zafady na en'le antso zay nataon'lay préfet zany ny olona de nandray fanapahan-kevitra hoe inona zavatra raisina amin'izay zavatra zay de niomana zany ny olona de ohatr'izay mihitsy le trompetra zany de zao fiantsonantsika fanomanana antsika zany le trompetra ny amin'ny zavatra ho avy hoe isy loza ho avy eo isy zavatra hitranga ohatr'izao ary efa misy apahany tonga sahady zao ny tokony fepetra zay tokony raisina zany mikasika an'izay zavatra zay manahoana zany tsika amin'izay zavatra zay nge maha Andriamanitra de fitiavana Andriamanitra tsy hoe tonga ianao satria hoe nanao ohatra zany ianao hoe naditra de tonga de kapohan'Andriamanitra mafy ianao fa Andriamanitra de fitiavana ny Andriamanitra maninona mananatra aloha izy miteny izy manao avertissement aloha izy tandray am'izao fa ianao tsy mihainao any ianao fa rehefa nananatra ny teny ianao viteny maromaro izy ka tsy niaina anao tonga am'izay tsy zakanao kapoka zay omeny anao iny zany nahazo ny zanak'Israely ny antso an'Israely izy ibebaka nalefa n'Andriamanitra reo mpaminany firy nivezivezy teo amin'ny Israely teo amin'ny Joda nga izy ny haino nanamafy ny fony tonga am'izay ny loza fa rehefa tonga ny loza iny fa voan'ny sakodipaninao tsy zakanao tsy hitanao tsony na ny ainao ohatra manao fitsipaky ny miala iny ianao nga zakanao zany ny antso Andriamanitra fa tsy ny haino ianao de ohatr'izay mihitsy le izy ny trompetra zany tsofina anairana atsika zany le trompetra anomanana atsika zany le trompetra amin'ny loza ho avy hoe manahoana ianao hoe mibeba ianao fa ho avy ange zao loza zao nahoana ianao de le olona zany anjaran'le olona miainana tsy miaina izy fa rehefa tonga ny loza iny tsy afaka hiteny mihitsy ianao zay nge tsy naheno fa tsisy zany misy zany trompetra zany fa naheno tokoa ianao fa ianao tsy nanaraka ahoana izy misy fomba fiteny zay akorinao zay
akorinao zay ozy izy zareo ny tamatavy any akorinao zay ianao miteny ihany tamin'izany zavatra zany teo averinao fa bala ho asy angamba nisy zavatra iny fa tsisy bala ho asy iny mbarakaly zay nitenenina an'izay zavatra zay teo foana ny antso fa tsy namaly ianao eo anao vao tonga saina eo karakory ty tsisy ninona tsony tsisy azo atao am'izay zavatra zay rehefa tonga zay lozana io zany hoe le trompetra zany fiantsonanao fanomanana anao ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ahoana ianao mibebay ianao de ohatran'le zavatra andresantsika teo ho avy ny loza misy tafidrivotra ao anatin'ny fisofana ny trompetra io zany misy karazana loza tsofina be deabe ao anatin'ny trompetra io zay ho tsofina io zavatra efa hitatsika ihany koa fa misy hitatsika zany zavatra zany ao ny tsunami ao ny cyclone ao ny ouragan ozy zareo any États-Unis any ao ny typhon any Japon tempête koa ny ilazany azy eto Frantsa ao ny ireo fiakaran'ny hafanana zay misy manerana an'izao tontolo zao mahatonga todra-drano zany zavatra zany mahatonga tsy fisina rano any koa zany zavatra zany mahatonga haitany zany zavatra zany ao ny aretina maro samihafa zay fahitatsika efa trompetra daholo zany rehetra zany trompetra tsofina daholo zany de zany hoe tena fanomanana atsika le izy zany fa tsy laza ny sasany ianao hoe sy efa zatra efa nisy foana ke zany zavatra zany zay mihitsy fa rehefa tena tonga am'izay le aloha fa de ozy ianao kay tena izy le izy io de ho hitatsika eo fa zay ny zavatra resahany eo am'le trompetra tsofina io zany ary ny zavatra anankiray tena zava-dehibe de zao hoe raha hatram'izay zany izy mbola tomary hoe somary moramora fa tadidiova am'izao vaninandro farany iainantsika zao de memafy hatrany le izy zany ovakitsika ray aloha zany ny trompetra efatra voalohany zay tsofina vakitsika apokalipsy toko fahavalo apokalipsy toko fahavalo de vakitsika ny andininy fa enina ka hatramin'ny fa 13 zany hoe miresaka ny amin'ny trompetra efatra voalohany zany izy io vakitsika ny andininy fa enina ka hatramin'ny fa 13 ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana itsoka ary ny voalohany nitsoka de nisy avandra sy afo miaroaro rà ka nararaka tamin'ny tany izany ary may ny apatelon'ny tany ary may ny apatelon'ny hazo ary may koa ny ay maitso rehetra ary ny anjely faharoa nitsoka de nisy totenimotra lehibe ny rehetra afo natsipy tany an-dranomasina ary tonga rà ny apatelon'ny ranomasina ary maty ny apatelon'ny zava-mananaina tao an-dranomasina ary rava ny apatelon'ny sambo ary ny anjely fahatelo nitsoka de nisy kitana lehibe ny rehatra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra ary latsaka tamin'ny apatelon'ny ony sy tamin'ny leorano izany ary ny anaran'ilay kitana atao hoe zava-mangidy dia tonga mangidy ny apatelon'ny rano ary maro ny olona no maty ny rano satria efa nangidy izany ary ny anjely faefatra nitsoka dia nasina ny apatelon'ny masoandro sy ny apatelon'ny volana ary ny apatelon'ny kitana rehetra mba ho maizina ny apatelony ka tsy hazava ny apatelon'ny andro mba ho toy izany koa ny alina dia nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teo vonin'ny lanitra aho izay nanao tamin'ny feo mahery hoe loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisa izay an'ny trompetra sy ny anjely telo izay efa hitsoka loza ho an'izay monina ambonin'ny tany noho ny feo sisa ny an'ny trompetra sy ny anjely telo izay efa hitsoka loza ny netin'le anjely zany
ny amin'le trompetra tsofina reto, fampitandremana, fanomanana ny amin'ny loza izay ho avy. Inona ny zavatra hitantsika eo zany amin'le trompetra fito zany? Raha ny zavatra henontsika teo dia zao ny tontolo iainantsika zany no tratran'izay loza zay. Voaresaka tao ny rano fisotro, voaresaka teo ny ranomasina sy ny biby ao anaty ranomasina, voaresaka teo ny fahasimban'ny sambo ihany koa any anaty ranomasina any, voaresaka teo hitantsika tao anatin'izany ihany koa ny masoandro ihany koa voaresaka tao. Zany hoe ny fahazavana hoentin'ny masoandro ny volana voaresaka tao mikasika an'izay zavatra zany. Ary ny zavatra hita tao anatin'ny trompetra voalohany izay nitsofina io dia inona ny zavatra resahana tamin'io? Miresaka ny amin'ny eto tany ny resahana zany ny amin'io. Dia raha henontsika ny amin'ilay trompetra faharoa nitsofina, miresaka ny amin'ny ranomasina indray ny resahana. Ny trompetra fahatelo nitsofina, miresaka ny amin'ny rano fisotro zany io, na rano mandeha, na ono zany. Ary ny amin'ny fahaefatra izay nitsofina teo dia miresaka ny amin'ny masoandro no ny resahana teo. Dia ho hitantsika mikasika an'izay zavatra izay izany. Zavatra anankiray zany dia ity, iresaka kely tsika ho resahantsika hoe misy paralelisme zany ny amin'ny trompetra fito sy ny loza fito indray. Ohatran'ny zavatra hitantsika ihany io tany amin'ny fiangonana fito sy ny tombo-kase fito. Dia eto indray zany tsika miresaka ny amin'ny trompetra fito sy ny tombo-kase fito. Zany hoe mifandray zany ireo. Azo tsy hoe ny tombo-kase fito azafady, ny trompetra fito sy ny kapoaka fito. Misy fifandraisany zany ireo. Raha atao amin'ny trompetra voalohany zao izy, raisitsika kely le izy teo, vakitsika fotsiny zavatra resahany teo zao dia zao hoe ahoana izy amin'ny trompetra voalohany eo. Dia zao ny teneny amin'ilay trompetra voalohany. Vakitsika le izy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy fahaenina, andininy fahafito. Ny voalohany nitsoaka dia nisy avandra sy afo miaroaro rà, ka nararaka tamin'ny tany izany, ary mainy ampatelon'ny tany, mainy ampatelon'ny hazo, ary may koa ny ahi-maitso rehetra hozy izy. Ny zavatra resahana eto dia inona ny zavatra resahana? Ny zavatra resahana mikasika eto ambonin'ny tany no ny resahana zany hoe mainy ampatelon'ny hazo, mainy ampatelon'ny ahitra hozy izy. Dia any amin'ny kapoaka fito izy dia raha raisitsika ny toko fahaenina ambin'ny folo, raisitsika ny toko fahaenina ambin'ny folo, satria tsika zavatra hitantsika hoe misy zany le paralelisme amin'ilay trompetra fito sy ilay kapoaka fito. Misy le fifandraisan'ilay trompetra fito sy ny kapoaka fito zany. Dia jereo tsara fa inona koa ny zavatra resahany, fa mikasika ny zavatra eto tany ihany koa ny zavatra resahany eto. Toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa dia zao ny teneniny. Ny voalohany nandeha dia nampidina tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vairatsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana marika ny bibidia sy ny akohoka teo anatrehan'ny sariny. Ahoana izy? Ary ny voalohany nandeha ka nampidina tao andoviany tamin'ny tany. Le loza koa zany nalefa tamin'ny tany ihany koa zany le loza. Amin'ilay kapoaka faharoa izany. Dia ohatr'izay foana zany le izy. Raha miresaka sika ny any amin'ny trompetra faharoa, aiza le loza no mitranga? Any amin'ny ranomasina no mitranga le loza. Rehefa tonga koa tsika ny amin'ny kapoaka faharoa, dia any amin'ny ranomasina ihany koa ny voa. Tonga ny trompetra fahatelo, miresaka ny any amin'ny rano mandeha na ny ony, na rano fisotro. Any amin'ny kapoaka fahatelo izy dia miresaka ihany koa any amin'ny rano mandeha sy ny ony, ny rano fisotro. Any ihany koa ny voan'ny loza. Trompetra fahaefatra miresaka amin'ny masoandro izy. Voan'ny masoandro zany, misy loza amin'ny masoandro. Any amin'ny kapoaka fahaefatra ihany koa izy. Voa ihany koa ny masoandro. Trompetra fahadimy, mbola tsy nivakitsika teo fa rehefa mijery amin'ilay sina manaraka tsika dia vakitsika mihitsy koa, tsy maninona vakitsika mihitsy le hoe hatrany amin'ny loza fahafito mba hitantsika le izy. Fa rehefa miresaka ilay trompetra fahadimy izy dia miresaka ny fahamaizinana zany, hoe ténèbre,
hoe Abim dia any amin'ny kapoka fahadimy koa izy dia miresaka an'izay fahamaizinana ténèbre Abim ny resahany. Any amin'ny trompetra fahaenina izy miresaka ny Euphrate, rano mandeha izy io zany Euphrate. Kapoka fahaenina miresaka Euphrate ihany koa izy. Trompetra fahafito miresaka le fahatezeran'Andriamanitra izy. Sy miresaka le fanjakan'Andriamanitra, ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia any amin'ny kapoka fahafito ihany koa izy miresaka n'izay fahatezeran'Andriamanitra zay, sy miresaka le fanjakan'Andriamanitra. Dia ho hitantsika mikasika ny zavatra zay. Rehefa miresaka zany tsika amin'ny lesona manaraka dia iverenantsika zany io resaka fampitahana io zany sy ny fifandraisan'ilay trompetra fito sy ny kapoka fito. Dia verenantsika vakina ihany koa le trompetra zay tsofina zany fa ho tsofo vakitsika izy io hatrany amin'ny trompetra fafito zany, fa zay ny lesitsika indray tamin'ny teny ity ka isorana ny tompo. Zay ny fotoana teo am-pilatanantsika dia isoran'Andriamanitra zay. Vavaka tsika Tompo masina sy tsara indrindra. Misaotranao zay raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao. Manamasinanay iray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ho tsofina tokoa ny trompetra Andriamanitra ary manambara loza ho avy izany, kanefa miantso fibebahana ihany koa. Aoka ny Andriamanitra mba tsy ho firenena mafiatoko izay, ka tsy haino ny fiantsonao mba hiomananay sy hatratrarany lozanay. Fanainao ny hiaso anatinay, tantananay ho marina rehetra. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ny anaran'i Jesosy nandratarizan'ny vavaka izany teto anatrehanao. Amen. Dia izay ny fotoanantsika dia manao vilomantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy. Baibay daholo tsika rehetra.